Tsy tanteraka kosa ny fihaonana tokony nisy androany teo amin'ny ministry ny fitsarana sy ireo délégué syndikaly efatry ny kompani mpitaterana Air Madagascar izay miandry ny famerenana azy ireo hiasa. Arantsika ny hevitry ny mpisolovavan'izy ireo ny Maître Willy Razafinjatovo. Nisy fotoana tokony fanaovana androany satria ny tenako tonga taty amin'ny ministera ny fitsarana tamin'ny zoma maraina tamin'ny folo sasany nametraka ilay didy mpitsarana sy nametraka le signifié au commandement rehetrarehetra sy le hoe sans suite décision embarqué zany zay rehetra zay miantony dia hoe satria ny talatan'io andron'ny herinandro teo iny dia niteny ny ministre hoe izaho izy dia volony andray ny mpiasany ramady ary ijera zany didy mpitsarana zany jire avao koa fa zavatra ao anatiny dia fanapakevitra rehefa aveo dia zavatra zay zany natonga anay ny fanarana hoe andao ary ararotiny zany fahalala-polo andriamato ministre zany dia donc zay nametraka andrizy zoma dia fotoana zany amin'ny latsinainy tamin'le protocole dia rehefa tonga moa zany androany zao latsinainy miaraka tongentsika menakavy dia zavatra misy dia hoe tsy afaka mandraina ny ministre satria misy asa hafa tsy maintsy atrery ohatra tamin'izany dia hoe any Sénat ve sanen'ny Assemblée nationale ve misy zavatra hafa dia ve tokony ho alehan'ireo ministre fa za kosa za tenako zany za tsy miengagé reto namako reto fa za tenako mbola mieritreritry satria atsambo zay ve tompoko dia mbola zao ihany toerany hoe misy ilay didy mpitsarana raha niteny premier ministre hoe alefako any amin'ny ministre nareo rehefa tonga tamin'ny ministre zay am'izao fotoana zao tsy voaray midika zay zany mino ny fahafantarako an'io ministre io dia avy eo ambony ministre ao zany asany premier ministre zany nizaliza hoe ao amboniny any no manahaka amin'ny olo tsy mety tsy handray anay